Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina mba malala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miaona aminao eto amin'ity androany ity dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika tsirairay avy ary namakivaky tontolo andro nahafinaritra ianao androany miarabanao manokana satria nandresy amin'izao tontolo izao indray ianao tamin'ity androany ity fa tsy resy tonga soamantsara eto tsika nitolona olana ianao mety nitolona ady fa ity ianao no tafajoreto fa tsy ny olana dia voninahitra an'Andriamanitra satria Andriamanitra no nitantana sy niaro antsika tsirairay avy koa dia miarabanao ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto androany ny any tokantrano rehetrarehetra any tahiny Jesosy tsika tsirairay avy dia tonga soa indray eto amin'ity fandarana vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao ny Aki radio ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary koa ny gropy izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manatontosan izao fandarana izao dia matoky sy mino aho fa ifampahiretontsika matoky sy mino aho fa tsy miala eto indray ianao androany raha tsy mahery dia raha androany no vao tonga eto dia tonga soa ianao ary te-teny aminao hoe aza maika hiala fa ianao aloha sao misy afatr'Andriamanitra tianao tonga aminao ny tendroany ity fa tsy kisendratsena nahatongavanao eto ka dia tahiny tompo ary tonga soa dia raisina tanandrona ireo rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity na ireo rehetra izay efa paketo ihany koa androany raha tsy diso dia raha lahatojo ny niditra voalohany teto androany tahiny tompo manokana ny ianao raha lahatojo ny fiadanan'Andriamanitra napaka anatin'ny fonao anatin'ny izay rehetra ataonao rehetra tahiny tompo anabavy Maria izao koa nanaraka azy tao ambadimbadika tao dia tahiny tompo i Berta Rodine Felina Rakoto Koda Léonie Rodine Tsiramboaramiel Erika Raka Misy Fity Razana Monika dia Verselina Alleloia dia Mampionina dia Rasoana Tenena Angela Noélie Fantou Itody Raonisoa dia Berthe Sava Angela Io Kadaka Marijo Erika Raka Nabintso Macrine dia Misy Fita Olga Pulcheria dia Fandresena Fitiavana Ando Andry tonga soa daholo mahafinaritra iny mahita anareo ary soenena Natalia dia tahiny tompo Geneviève Nandriamananjara Sandola Yama dia ao ihany koa izy koa Eliana tonga soa dia maharetatra amin'ny farany alleloia dia faly zay mahita anareo ary dia matoky fa fanahy masin'Andriamanitra ny hampahirantsika tsirairay avy anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any dia maherezatra any hatrany aza misalasala ianao miditra anaty commentaire raha ohatra ianao androany ilay vao niditra teto fa isika moa dia tsy misy tompon'ity fandarana ity fa an' Jesosy izy ity ary tsy mialon-javy niza ianao na inona toerana misy anao dia tongava fa mitovy daholo tsika rehetrareto Olga Ranorosoa Fitia dia Véronique Kell androany vao hitako niditra teto izany Véronique Kell Preta Marie tonga soa manokana anabavy Véronique dia tahiny tompo koa Mama Valtina Aingonina Solo tonga soa rehetrarehetra miloha an'izany rehetra aloha dia andalo tsika hivavaka isika hametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ka androany niaraka amintsika eto ranabavitsika Selina nitondra mivavaka ny fandarana dia ranabavy Berta no hitory ny tenin'Andriamanitra dia ranabavitsika Erika no hitondra ny vavaka ho an'ny firenena androany ka dia andao ary mino finaritra tsika rehetrarehetra dia tahiny tompo ranabavy Selina dia anao ny fitenenana tahiny tompo ary ranabavy tahiny tompo isika rehetra tahiny tompo pastera dia vavaka ary isika alohan'ny fanombohana tompo rainay masina rainay avy indrindra izay tompon'ny fiainanay no mandrandrana eto mandrakariva dia rainay avy amin'ny Jesosy Kristy ianao raha io misaotra anao noho ny rehetra nataonao anay ary mbola ahafahanay tafavory eto amin'ity fandarana ity eto alalanay ny teninao andraisanay ny afatrao izay afatra masina sy ahitana ny didinao rehetra dia misaotra anao raha io misaotra fa nomenao hery sy tanjaka izay mbola ahafahanay manatanteraka ny sitraponao
sy hiandrandranay ny fanjakanao. Dia rakofomiranao mahery Jesosy ity fandarana ity sy izay rehetra manatrika eto, mba handray ny fanahy masina sy ho tonga fitiavana ato anatinay ny teny rehetra izay azonay eto, izay afatrao rehetra dia ho tafatoetra ato anatinay tsirairay avy, ka anatanteraka izany izay araka ny sitraponao. Dia petraka am-pelantananao ny rehetra, ny mombanay rehetra sy izay rehetra aloky ny vavanay anatin'ity fandarana ity Jesosy a, ka ho amasinonao tokoa izany amin'ny anaranao, ka ho tonga ho fandresena mandrakariva aminay ety an-tany ary mandrakizay. Aleluia. Voninahitra anao irery andray. Aleluia. Amen. Aleloia. Isaorantsika n'Andriamanitra, isaotra betsaka raha nabavisina tamin'ny vavaka izay nataonao a, dia Andriamanitra anie a hitahanao a sy ny ankonanao dia hamaly fitianao ny Andriamanitra. Aleloia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa miarina Soanirina, Rolianisa, Soameva, Erika, Andriamorasata, Tahiny Jesosy, Faliray Ritovo, Tongasoa, zay aho mbola sy voaravako a, dia mahereza daholo a isika rehetra dia tahin'ny tompo. Filazana kely, filazan-draharaha kely ty izy ity. Araka ny havitanareo moa dia nisy fotoantsika manam-paniriantsika hanatanteraka vavaka tendrombohitra, ka raha tsisy ny fiovana dia amin'ny alahady 14 ny volana novambra zao tsika dia iontsika ao Paris ao, dia holazaina amintsika tsy ho ela ny holazaina amintsika amin'ny latsinainy ho avy zao a ny toerana anaovana an'izany. Ataontsika tsy lavitra amin'ny Paris ilay izy a, tongana transport ara-dalàna amin'izay raha misy tsy mitondra tômôbila, tsy mana tômôbila dia afaka mandeha transport izy. Dia eo ntsika amin'io a, ataontsika finaritra ny fotoana amin'io. Akalamanjana tsika nanao vavaka amin'io, hanao fotoam-bavaka ka izara telo mazava ny fotoana. Ny tapany maraintsika dia vavaka be, haleloia, iny tsy azo adino iny, iny ny tena herintsika. Dia vavaka tsika ny maraina, dia natoandrotsika hisakafo, dia narivotsika hilalao, dia hifanao veloma, dia ho tsarovantsika izay fotoana mamy a izay rahantsika izay. Ataontsika ohatran'ny hoe vavaka tendrombohitra, moa izy io zany tsy tendrombohitra moa satria ny tendrombohitra moa tsy dia misy firy hoe ao Paris azontsika aleha, fa aty aminay ny feno, nefa raha ho aty aminay indray a ho lavitra aminareo. Dia akalamanjantsika na hoe anaty parktsika no iona hanao an'io a fionan'io amin'ny 14 ho avy zao. Dia efa milaza aminareo avy any Allemagne sy ny avy any Suisse sy ny rehetrarehetra ihany a, ny ato Frantsa koa mazava ho azy a, dia tongava fa io fotoana ray ahafahantsika miona io a. Rehefa miontsika amin'io a, dia ny antsika irery anisan'ny fionana tsy mila passe sanitaire tsika, tsy mila zavatra be dia be, fa mitondrà baiboly a, dia mitondrà sakafo, satria samy mitondratondra ny sakafo maivana itsika. Dia rehefa tonga ny atoandro dia miara avoaka ny sakafo a, aza atao mampiafafa anao a izany zavatra izany. Dia iangaviana fotsiny mba tsy hitondra zavatra tsy fihinantsika eto, tsy asiana biby maloto anatin'ny sakafo izay hohanina satria rahantsika miaraka hihinana antsika. Raha ohatra misy sakana any aminao, tsy afaka mitondra sakafo anao, aza asiana olana mihitsy, tsy olana izany. Tsy izany ny olana eto amintsika fa tongava ihany ianao. Na mbola saran-dalana ary sanatria olanao a, dia mbola tsy olana koa izany. Mandefa MP aminay a, ianao tonga ny zava-dehibe. Dia aza mataona fa tsy ataontsika lavitra ny Paris io zavatra io, tonga ny transport tsara. Fa raha betsana ianao mety mandeha RER adiny iray mahery kely ianao a, miala avy ao Paris a, Gare de l'Est sy Gare du Nord a, dia tonga any amin'io toerana io.
dia afinaritra ny fiarahantsika amin'io. Andrasantsika ry zareo avy any Allemagne ry zareo avy any Suisse amin'io mba ho tonga dia zay koa moa ho tonga avy aty mitovitovy any moa ny lalana alehantsika fa na eo amin'ny 140 kilomètre eo ny lalana alehanay amin'io adiny roa eo zay ny tonga any dia azo atao makivy anao zany raha ohatra ianao andeha bus iova bus indroa na intelo azo atao makivy anao fa zay ary mbola lavitra noho izany dia samby manomana ny fotoanany amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana novambra io raha ny tena marina amin'io ny 11 tsika dia efa tsy miasa aloha ny eto Frantsa dia mety pont angambany ny zoma mbola tsy fantatra moa fa tsy za moa fitondram-panjakana ny zoma 12 mety pont dia ny sabata 13 tsika dia ohatry ny mahazatra ihany ny fotoanatsika fa ny alahady 14 isika no iona ao a Paris ao tsika no iona dia tongava soa afinaritra ny fiarahantsika hitanareo zany tsika milalao sy mifaly zany amin'io eto ny vady aman-janakareo tsisy olana mihitsy alleloia dia ho hitany ohatrany ahoana zany kristianina mifaly zany fa mahafinaritra izany zay io zany ny filazan-draharaha voalohany dia manantena anareo tonga amin'io vavaka aloha ny ataontsika ny voalohany ny maraina tonga antsika amin'ny folo sasany iny dia mivavaka aloha tsika manao fotoam-bavaka mihaino toriteny kely dia misakafo alleloia tsy fifadikanana amin'io tena fisakafoanana alleloia dia vita ny fisakafoanana dia milalao be mihitsy tsika amin'io alleloia dia hitanao ohatry ny ahoana tsika rehefa milalao raha tsy tonga ianao tsy ahitan'izay zay zany holazaina amintsika manomboka amin'ny herinandro ny toerana izay ionantsika amin'izany fotoana izany dia amboary sady ny programanao teneny dada indao ry dada hoe mba andeha hoany hoe mba hifalytsika amin'io alleloia baiboly sy sakafo no entinao dia frais raha tsisy zany na mbola tsisy baiboly koa ary aminao dia aza matahotra fa menay baiboly ianao alleloia fa ianao tonga no tena zava-dehibe indrindra zay no vaovao antsika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika fa amireo an'izay aloha dia misy zavatra kely ataontsika efatra amin'ny omaly moa zany nanomboka dia mba misy asa tanany fity kely ny asan'Andriamanitra kely mba ataony dia ny famintinana ny toriteny ho an'ny olona izay mety tsy mahazo teny gasy nefa mety efa mijery antsika ambadimbadika ao dia andao antsika hihaino ny famintinana ny toriteny omaly raha sitraka ao dia hihaino ny toriteny famintinana toriteny omaly tsika izay raha antsika amin'ny fity dia irariana moa na dia efa mianatra ary mbola ho afaka anao ihany izy fa zao aloha vakansa dia manana fotoana izy anaovana an'ilay izy dia misaotra ny rahalatojo mifanampy aminy amin'ny famintinana ny azy moa zany fandikana teny ny tena ataony dia miainga amin'ny baziny zany dia ilay famintinana toriteny ataony rahalatojo iny no iarahana izy menada miazo eo ka mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoe ny anabaviberta dia ho anareo izay tsy teto maly na eto ihany koa nefa tsy dia mahazo teny gasy tsara dia ity ary ny teny frantsay dia noia meno finaritra dia raha fotsika miona anatin'ny toriteny ranabaviberta iny tompo fitya andry zao ny fitenenana. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du sermon de mercredi 27 octobre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Nabinina, aussi sous le nom de Tijamwalamiel. Et je remercie mon frère Touz Michael pour avoir fait le résumé du sermon en malgache. Le verset que nous allons regarder aujourd'hui se trouve dans Genèse chapitre 11 versets 1 à 8. Genèse chapitre 11 versets 1 à 8. Voici les écritures en italique. Langage universel, Babel, confusion. Au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Jéhovah ici a vu que les hommes vivaient très bien ensemble, ils avaient la même manière de penser, ils avaient le même langage, et c'était une bonne chose. Mais le problème, c'est que leur priorité, ce n'était pas de faire la volonté de Dieu, mais c'était surtout de devenir célèbres et de se faire un nom. Et donc c'est pour ça qu'un jour, ils ont décidé de construire une tour qui serait tellement haute qu'elle toucherait le ciel. Et ça, c'est défier Dieu. Mais on ne peut pas le défier. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de confondre leur langage afin qu'ils ne puissent plus se comprendre. Donc quand l'un disait « pose les briques par ici, mets-toi par là, etc. », l'autre disait « what? I don't understand ». Quand l'un disait « tiens, l'autre il disait « mais de quoi tu parles? Je ne comprends absolument rien ». Et donc c'est à partir de là que toutes les langues qu'on connaît aujourd'hui sont nées. L'hébreu, le français, l'anglais, le chinois, le pakistanais, l'allemand, etc. Et vu qu'ils ne se comprenaient plus, ils ont décidé évidemment d'arrêter de construire la tour et ils se sont dispersés au final sur toute la terre. De nos jours, plein de gens aussi, et même des chrétiens, veulent devenir célèbres et ils font ce qui est contre la volonté de Dieu pour ça, comme ce qu'ont fait ces hommes-là. Et aussi, Dieu a demandé aux hommes de remplir la terre. Mais quand ils ont trouvé une plaine où la terre était fertile et dans laquelle on pouvait bien y vivre, ils ont décidé de rester là et de ne plus bouger. Il ne faut pas qu'on essaie de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Quand il te dit de prêcher l'évangile, vas-y, fais-le. Ne cherche pas une plaine dans laquelle rester parce que la terre est fertile, mais obéis à Dieu. Aujourd'hui, l'histoire de la tour de Babel revient. Les hommes, aujourd'hui, veulent défier Dieu, surtout avec l'avancée de la technologie et les scientifiques. Aujourd'hui, ils veulent, eux aussi, créer des êtres vivants, entre guillemets, à leur image, c'est-à-dire les robots. Aussi, maintenant, c'est possible de se transformer en garçon quand on est une fille et de se transformer en fille quand on est un garçon. L'avortement aussi, c'est devenu légal, mais c'est enlever la vie à quelqu'un. Et il y a aussi une nouveauté dans la médecine qui est de remplacer des reins humains par des reins de porc. Et ça, c'est défier Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Donc toi, si tu as encore une tour de Babel dans ta vie qui défie Dieu et qui est contre sa volonté, détruis-la pour éviter que la colère de Dieu ne retombe sur toi. Voilà pour le résumé du sermon de mercredi 27 octobre 2021. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Hiditra matrany amin'ny toritentsika ao aorianan'izany hira izany.
nawaravana malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo akiradio zao. Ny ten'Andriamanitra dia arantsika ao anatin'ny salamo. Salamo fahavalo ambin'ny folo resintsika mamaky amin'ny andiny faharoa miafara amin'ny andiny fahatelo. Salamo fahavalo ambin'ny folo resintsika mamaky amin'ny andiny faharoa miafara amin'ny andiny fahatelo. Ny soramandreo ambony fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy. Vaktiny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjena ahy. Fiarovana avo ho ahy. Miantso an Jehova izay mendrika ho deraina aho ka dia vonjena aho afaka amin'ny fahavaloko. Aleluia. Izao ten'Andriamanitra izao ry havana malala dia entiko ampaherezana atsika tsirairay avy. Satria raha manana ny toe-po ny hetaheta ary indrindrandrindra ny fahatokiana fa ilay Jehova Andriamanitra no hamonjy hitantana dia mampanantena anao aho. Tsy misy ny zavatra zay tokony tsy hananantsika ny fampanantenana. Raha Jehova Andriamanitra no hiasa eo amin'ny fiainantsika ry havana dia ho arambatonao izy, ho batery fiarovanao izy ary ho famonjena ilay Jehova Andriamanitra ao. Vatolampy ialofanao izy ary ho ampinga ny mandrakariva ianao. Ary tandroka ny famonjena ho anao ilay Jehova Andriamanitra, fiarovana avo ho anao koa izy. Inona ny ry havana malala ny tokony hampisalasala ary inona ny tokony tsy havelom-panantenana eo amin'ny fiainantsika ry havana malala, indrindrandrindra ny amin'izao fiainana izay ilalovantsika izao. Indrindrandrindra ny fiantsoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana, tsy amin'ny lafiny ahavery hitondra ny amin'ny fahaverezana, fa hitondra ho amin'ny famonjena, hitondra tsika ho amin'ny fiarovana, dia tokony hiantso ilay Jehova Andriamantsika isika. Hidera ilay Jehova Andriamantsika isika satria efa samby mahatsapa fa novonjena isika ary afaka amin'ny fahavalontsika tsirairay avy. Amin'izao fotoana tenenako zao ry havana malala dia inona ny fahavalo izay mbola eo anoloanao. Ento eo anatrehan'ilay Jehova Andriamantsika izany ry havana. Tantarao eo anatrehan'ilay Jehova Andriamanitra ry havana malala ny fahavalo izay mampiahiahy anao, ny fahavalo izay kasa te hanao ny asany izay tsy ahatavana ny soa, indrindrandrindra ny amin'ny alalan'ny ara-panahy ahatonga ny fitrahana tsy ahatavantsika hitady ny tavan'ilay Jehova Andriamanitra. Angatao ry havana malala, mitenena amin'ny Jehova Andriamanitra ry havana fa ho tanterahany aminao izao rehetra izao, ary manana fahatokiana fa ilay Jehova Andriamanitra no harambatonao batery izay hamonjy anao, fiarovanao ary tena ho tandroka famonjena ho ana mandrakariva izy. Za ry havana malala dia tsetsatsetsat tsy aritra kely. Tena vitia ny morengy tamin'ny fotoana izay mbola tsy nahalalako ilay Jehova Andriamanitra izay teo amin'ny fiainako, izay mbola nanaovako ny fanompoana tamin'ny alalan'ny fahazarana ry havana. Rehefa misy fotoana ny alahady andeha hijery ny atao hoe morengy, tena hoe ohatrany mahaliana ahy satria samby manana ny toe-po ny amin'ny zavatra fa
tsy maintsy hompandresy amin'ny alalany ady izay ndeha ataoko ny tenako androany. Dia manana endrika samy hafa ry havana ny mpanao zany morengy zany, ary raha manana ny mba mpijery ny zany morengy zany ao anatin'izao fandaharana androany zao, tena anteneko fa samy manana ny endriny avokoa izy ireo, ary samy manana fampanantenana fa tsy maintsy voaka mpandresy na iza ny fahavalo, na iza ny hiady eo an'oloany ny mpanao zany morengy zany. Manana fanantenana ry havana izy ireo fa tsy maintsy hivoaka mpandresy fa tsy hivoaka ho resy. Ary tena anatin'ny orakoraka ny amin'izany fampanantenana fa tsy maintsy handresy zany. Ty teny aminao ary havana, ataovy tahaka ny toe-pony Davida, ataovy tahaka ny toe-po izay manana ny hetaheta tsy maintsy handresy na inona ny fahavalo eo anoloana, dia izy no batery izay fiarovana. Ary ho tahaka ny telefônina izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao, esoa ry havana ny baterio izay ao anatin'ny telefônintsika, dia vetivety kely dia mety ho faty. Vetivety kely dia tsy maintsy ho faty ny telefônina, ary tsy ho hisy ny zavatra izay ho raisintsika raha anatin'izany fanesorana ny batery ao anatin'izany telefônina fitaovana ampiasaintsika izany. Ataovy ho tahaka izany koa ry havana malala ny toe-ponitsika izay hatoky an'Andriamanitra, hatoky ilay Jehovah-Andriamanitsika ho aram-batontsika ary ho fiarovantsika ary ho batery sy ho fentandroka, satria manana ilay Jehovah-Andriamanitra isika. Manana ilay mafitandroka, tsy misy no ho azontsika hatahorana na iza, ary na inona ny zavatra izay hikasa te hidona eo an'oloantsika, dia manana fanantenana foana fa tsy maintsy ho anisany hompandresy atsika ry havana malala. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mankasitraka atsika rehetra ny haritra ny haino hatramin'ny farany. Tiantsika Jesosy ry havana, miambena, mivavaha fa efa ankaiky ilay Jehovah-Andriamanitsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanina kosa ho antsika zanak'olombelona. Haleluya, amen. Haleluya. Mankasitraka indrindra andranabavy Berta, mankasitraka azy tsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra, ary za manokana no misaotra azy satria misaotra azy be dia be, satria zava-dehibe ny zavatra nataony androany. Nareo zao mihaino an'izany dia tena teneniko anareo fa tena nanana fahasahiranana be araka connexion mihitsy izy dia tokony nandeha omaly ny toro-teniny fa tsy nety lasa, tapaka foana dia averina, tsy nety mihitsy ny vidéo ny nataony ny tena marina, nanomana zavatra tsara izy na vidéo fa tsy nety, tapaka foana ilay izy, tapaka fa tsy kivy izy tsy haiko na Baviberta efa impirina merina izy vao nahavita an'iny anankiray iny. Raha hitantsika tsara nisy fotoana ohatry ny tapaka kely indray tamin'ny faraparany teo dia namboarina. Entiko ilazana aminareo hoe zava-dehibe zany ary eo mason'Andriamanitra zany zava-dehibe amintsika zany mety 9 minitra 7 minitra hoe zavatra tsy dia makaiza, fa zara na Baviberta tena mitenanao fa natrehan'Andriamanitra zava-dehibe zany toro-teny izay ataonao zany. Hitan'Andriamanitra ny fahasahirananao nanao an'iny, fotoana laninao nanao an'iny ka za manokana dia misaotra anao satria dia vitanao ny anjaranao. Ary dia tongava amin'ny ambony indrindra ho asandratr'Andriamanitra foana ny ianao ary ho ataon'ny solovavany foana, dia matokia amin'ny asan'Andriamanitra fa hotahian'Andriamanitra ny ranabavy Berta.
dia isika rehetra koa isaorana antsika rehetrarehetra izay mankasitraka azy ihany koa satria dia zava-dehibe ihany koa ny fankasitrahanareo mahatonga azy mahatonga anazy mbola androso foana ary mampahery azy reo teninareo reo fa tena mitenareo mihitsy fa hitany daholo reo teninareo ary mampahery azy reo dia misaotra anareo satria isika no mba mifampaherihery eto alleloia dia atosikareo amin'ny alalan'ireny fisaoranareo fankasitrahanareo reny tsy hoe hanosika azy irehare fa hanosika azy kosa androsa amin'ny tsaratsara kokoa hatrany dia misaotra anareo dia tongava soa ny sasany izay mbola mety hitory ao aorianany ihany koa dia Andriamanitra ny hamaly fitia atsika rehetrarehetra alleloia anisan'ny salamo mahafinaritra izy io tena mahafinaritra salamo avy amin'ny fo tena nysoramary dia ny fitantaran'i Davida namonjen'Andriamanitra azy ary izy io raha tena marina raha mifaniriko dia ovakitsika daholo manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 1 saingy lava loatra fa izahantsika nefa hijerijery anatiny ireo tsika fa io zany namontinan'i Davida ny fomba namonjen'Andriamanitra azy alleloia dia vakitsika ny 1 sy ny 2 sy ny 3 izay mivakinana bavintsika aperta teo izay manao hoe 1 mamika indrindra ianao Jehovah heriko 2 Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ary mpamonjy Andriamanitro vatolampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo alleloia rehetrarehetra zany ao daholo fiarovana rehetrarehetra ao daholo ny nandraisan'ny Davida an'Andriamanitra dia ny zavatra rehetrarehetra ny fiarovana rehetrarehetra satria Davida tsy nety lavo tamin'ny ady inona tonga ny lehilahy mahery tsy nety lavo tamin'ny ady satria nanana Andriamanitra nanoana alleloia takiny ahoana moa tsika ravina rehefa misy manoana zany takiny ahoana moa tsika ravina rehefa misy miaro zany alleloia tsy haiko anao nefa mahatratra an'izany hoe miara-mandeha amin'ny olona matanjaka be efa tantarako anao teto fa zany izy fotoana efa hainareo ty tantara ty ny amoa dia hainareo daholo ny taratara rehetrarehetra zay taloha mpanenjika mpangalatra tena manenjika vary efa mahazo mpangalatra zay taloha tena mahita raha mpangalatra taloha dia izay manenjika andreo mpangaro-paosy any anaty bus ireny tena tsy amelany mihitsy ireny taloha eny Analakely mpangaro-paosy ireny any aminay misy any amin'ny tanàna misy anay misy namako izay zany champion du monde amin'ny kickboxing zany taloha tena champion du monde tena mahay miady zany dia atahoran'ny olona be dia be sy ny olona izay mahita azy dia matahotra anazy dia indray andro teo amin'ny tanàna nisy anay nisy eo amin'ny arean'ny bus misy mpangaro-paosy anankitelo miandro bus tonga ka reo mantsy to dia fantatra za mantsy reny to dia fantatra hoe mpangaro-paosy zay zany nanana manao ohatr'ireny taloha fantatra dia favojereko dia fantatra dia za miaraka amin'ilay namako ilay ngezabe zay dia andeha hiampita zay andeha hiakatra amin'ilay Lalakely mody eo aminay fa eo amin'ilay arean'ny bus zany misy mpangaro-paosy anankitelo dia ilay namako manalonaloka na ao aritako mihitsy ao aorianako ao mandeha dia tonga dia nakeo amin'ilay mpangaro-paosy any tena inona hoany ataonareo mangaro-paosy eto an-tanàna eto dana hoanareo mato dia sasabe zany ny tentan'ilay mpangaro-paosy fantatro nareo mpangaro-paosy fa dana fa aza eto amin'ny tanàna eto manao zany ohatry zao satria manino satria za miaraka amin'ilay champion du monde amin'ny kickboxing ary ireo mpangaro-paosy mahafantatra n'io daholo ary za rehefa miaraka amin'io dia afaka miteny fa ny olana niara-ny mpita fotsiny zay sy le namako fa izy ny vily lalana za mieritreritra mbola ao aorianako ao izy
ay za reny no ndresaka tamin'le mpangarom-paosy anankitelo saika zany reny voaentaka saika zany reny voaentaka satria nitodika tsisy nizaniza teo amiko de nanao fialany jiosy satria zany reny no nalokalofandrareo tena ino zany teninao zany ozy izy jereko zao tsy taorinako le olona inona moa ny teniko fa de mba mitenareo ampatsorana hoe aza manendanendaka fa tsy de mety zany fa ty am'tana iny anytsita sasatsika rehefa miaraka amin'olona mafy be satria manino tsara aro ianao io miara-mandeha amin'andriamanitra angezabe alleloia andrano mahatonga atsika tsy tsarytsika misaraka amin'andriamanitra fa itsika zao io de maharesy ny fahavalo rehetrarehetra rehefa alofan'andriamanitra alleloia manalokaloka atsika ao andriamanitra mitahatsika ao andriamanitra de misy heritsika de manam-pasahintsika satria fantaritsika fa andriamanitra momba atsika fa mialohany anaovanjavatra mitodia aloha sao de tsy ao le andriamanitra ngezabe miaraka aminao fa raha eo io de manaova ataovy zay azo ny tananao atao fa Jehova momba anao fa raha tsy eo andriamanitra aza mandeha manao délivrance zany raha tsy ampivavaka ianao fa tena mehezan'ny devoly rehefa le feno heriny ianao tana mihitsy miditra any am'reny toerana feno olona adala sy feno adala mandrongatra mamono olona reny fa tsisy mahakasika anao ary tonga de miroro ny devoly ka i Davida teto niady rehetra teo anoloany ary tamin'ny lafiny rehetrarehetra na inona fomba nandreseny Davida de zao ry havana malala Davida nandresy foana tsy resy anady ny soramandrika eto hoe ny fitantarany Davida ny namonjen'andriamanitra azy zavatra tantarainy zany lavo zany misy tsika mba tantara hoe de tsika lava raha ho tantarainy fa ny Davida tena lava andininy 50 tantarany fotsiny namonjen'andriamanitra azy alleloia satria lava ny tantara maro ny ady hotahin'ny tompony atsika rehetrarehetra mba tantarahoana ny namonjen'andriamanitra anao fa mialohan'ny tantarany Davida azy de tonga de nomeny ny couleur alleloia na no ansehan'ny Davida ny couleur tonga de any amin'ny voalohany zany any andininy faharoa de fa mazava fa ity olona mitantara ty tsy resy anady ary ty olona mitantara ty tena nivonjen'andriamanitra tamin'ny zavatra rehetrarehetra satria maninona aram-bato etsika hijery sary tanao misary io misary asehoko anao io zao ny atao hoe aram-bato raha tianao fantatra io ny atao hoe aram-bato de io ndray ny batery reo zany mitambatra sady aram-bato ny bateria fiarovana ty ambany ty le rindrina be ity de aram-bato ry ambony ry zao ny atao hoe aram-bato ho an'izay tsy mahalala tsy vatolampy fa vatolampy ohatrany mikoritsy ohatrany miranirano ohatrany misy elakelany hafahafa zany io ny atao hoe aram-bato ary ity ambany ity natao hoe batery fiarovana zany hoe ao anatin'io aram-bato io tsika sarotra amin'ny fahavalo no mahita atsika eo sarotra amin'ny fahavalo no mianika mitady atsika eo eretinao fotsiny fa raha avy eny amin'io aram-bato io ianao ohatra fotsiny zao teneniko anao eto amin'ity tanao iny misy curseur io eo tanao io ny fotsifotsy kely io raha io zao Davida no mijery de hitany daholo ny manodidina hitany daholo ny aty aloha rehetrarehetra ty fa saingy ny avy aty sarotra ny ahazo azy tifitra amin'ny zanatsipika ohatrany sarotra ihany aloha zao Davida aty anelakelako tony de izy mahita ny olona fa izy ny afaka andefa zanatsipika itsofotsofika any ohatrany tsisy na ato amin'ity varavarana kely ity zao Davida lavaka kely io hitanareo daholo zany zavatra teneniko zany sarotra ary raha eto amin'ny elanelany eto de Davida mahita ny olona fa sarotra amin'ny olona ny mitifitra zanatsipika ary mandra-piakatra eny
tadidio fa mbola misy an'ity batery be ty. Halleloia. Hitondra kalesy sy soavaly mbola tsy maintsy mamaky an'ity batery ty aloha. Aroa Davida hoe Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ampamonjy aho. Halleloia. Io aram-bato io ravana be dia be ny tombotsoany io. Mety kisilasila ny fahitanao an'io fa misy fiarovana ao anatiny io. Sarotra amin'ny fahavalo ny hiakatra sy hananika an'izao ianao efa karin'Andriamanitra eny amin'ny tampony. Na ity Davida no mitsangana mitaratra ny olona rehetrarehetra manodidina, hitany daholo ny manodidina. Izy mahita ny olona fa ny olona tsy ahita azy. Na ato ambadimbadika ato, na aiza toerana misy anazy, ao anaty batery fiarovana, anaty aram-bato zao ny aram-bato ry havana. Zao ny aram-bato. Ary eo anatin'io aram-bato io misy toerana malalaka ao. Misy toerana azo atoriana tsara ao. Azo iainana tsara ao. Avy ety ivelany ianao mijery iza koa nipetraka ao fa ao anatin'io. Ary eritreretinao raha vao ety amin'ny tampony ety indray zao Davida no mipetraka dia misy voromahery afaka mety manisy ratsy anazy avy any ambony eny. Fa Davida ny anatinatiny ihany, ny fahavalo avy aty ambony tsy afaka hisisisika any, tsy afaka hisisisika aty. Ny fahavalo avy aty ambany mbola mila miresaka tsara amin'ity batery fiarovany ity, mba hiditra eto amin'ity vavahady ity tompo fa ho ery. Fa tsy ho avelan'Andriamanitra satria Andriamanitra inona? Batery fiarovana azy. Halleloia. Raha mialohan'ny azahoana ny Davida mbola mila mifanaraka amin'Andriamanitra ny fahavalo. Ary izay indrindra tsy nazahoany ny fahavalo an'i Davida ry havana. Zay tsy nazahoany ny fahavalo an'i Davida. Mila miresaka amin'Andriamanitra aloha. Tsy maintsy mandalo eo misy garde eo misy olona mpiambina eo ahoana ianao zay mba andeha hamony kely an'le olona anatin'ny aram-bato eo? Tsy possible zany. Mba hamony kely fotsiny moa mba hitifitra zanatsipika kely an'le Davida iny, tsy possible zany. Rehefa asany aminareo ihany ny zanatsipika nareo ihany ny fampitifitra zanatsipika eo. Tsy azo Davida satria manino? Jehova no aram-batony. Ohatra nino Jehova amin'ny Davida? Azo iafenana. Atleast tsy hoe vita amin'ny tany manga na hoe ohatra zany fa angano tafondro mahapetsika an'io. Tsy mahapetsika an'io. Misy kisilasila ao, misy elakelany ao, azo iafenana. Azo iafenana Andriamanitra ry havana. Raha mbola tsy miafina ao amin'Andriamanitra ianao, miafena ao amin'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola tsy Andriamanitra ny iafenanao dia ho tratran'ny fahavalo foana ianao. Tsy haiko miafina ao anatiny ianao. Inona no aram-bato sy batery fiarovana anao? Inona? Vola ve? Harena ve? Fahasalamana ve? Diplôma ve? Voninahitra ve? Tsy maharo reny. Tsy maharo. Apahany vitan'ireny. Manam-boninahitra ianao. Tadidiko misy olona zay taloha. Zay moa vatra tôbila dia nanana olana. Dia nanana olana tamina misy tôbila zay zany efa nividiana efa mipasipasy olona be dia be dia efa tonga tany amin'ny farany tany dia tsy azo atao ny famindràna anarana amin'io fa nindraman'olona ela be vola tany amin'ny banky izy io. Rehefa tadiavina ilay olona dia minisitra taloha izy io. Mbola kely zay dia tadidiko Seteleo io rangahy io. Zany zay mbola kely dia fitako ny Seteleo minisitra fa tonga tany an-trano zay izy ny tompon'ilay fiarakodia amin'izany. Dia rehefa asiananao taratasy amin'izay izy hanala an'ilay gazy amin'ny tômôbila dia zao ny soratany taminy hoe zay avy nitan'izay. Ao anatin'ilay taratasy fanekena dia ny voninahitra rehetra no ataony daholo. Commandeur de ordre de mérite, commandeur de l'ordre national zao. Zao izy tompon'ireto voninahitra reto. Inona rô ny ilana an'izany? Insisteny mihitsy izy efa marary. Asivan'ireto aloha soraty. Reto avy ninay. Ka ireny kay raha hitory an'iny olona ianao dia misy ilany an'ireny. Mikaonty ngeza be zany ireny hoe ianao manana an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Dia tsy ho voamoramora izy raha hoe misy zavatra. Ka ireny zavatra ireny aram-baton'ny olona. Batery fiarovana ho an'ny olona. Ny fahalalanao olona, ny fahalalanao olona ambony. Enina dia olona ilay ny teneniko anao teo ary namanao mety
matanjaka be de azonao atao batery, azonao atao aram-bato, afaka mialy koa ihany ianao hoe ao ambany elatry ny kickboxer ao fa misy fetrany zany, misy fetrany zavatra vitan'izany. Alleloia. Fa i Davida miaraka amin'Andriamanitra tsisy fetrany. Halleloia. Ary za ty ampahairanao androany, inona ny ady lalovanao am'izao fotoana izao? Afaka tonga de teneniko anao ny hafaran'ny adinao io, fa ianao mpandresy. Ekeko mety misafotofoto, mety misy zavatra misafotofoto eo amin'ny fiainanao am'izao fotoana izao. Fa raiso aingana, tapo aingana ny hevitra. De miaraha am'le Andriamanitra Davida. Aram-bato sy batery fiarovana, ary vato lampy alofana, ary tsy vitan'izany a. Aram-bato aloha fiafenana, batery fiarovana, vato lampy fialofana. Tatory avana fa ny loza rehefa ho avy de afaka tonga amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mety avy any ambony zany, mety avy aty amin'ny akavia akavanana, mety avy any ambany. Ary Davida tsy nety vo, na avaiza ny loza ny tamby, Davida tsy nety vo, satria eritreretinao a, ary aram-bato aloha de batery, aram-bato le fiafenana ny teneniko anao teo a. De miala bany ny zana-tsipika fa ianao anaty aram-bato, totony eo fotsiny fa tsy mahavoanao. Nga misy zana-tsipika afaka mitady lalana ohatr'izao zany reo na fa iny mahitsy any, fa ianao miafina anaty aram-bato, azonao efenana Andriamanitra. Batery fiarovana, tena fiarovana, na onjan'ny rano zany, na inona rivo-doza zany, ianao ambadika iny batery fiarovana. Le miaramila miady regny ry avana asiana goniny feno tany na zavatra ohatr'izany eo, de ao ambadika izy no tifitra ny olona, fa izy ambadika iny, ambadika ny fiarovana. Zana-tsipika firy nefa saika nahazo anao fa mahatonga anao mbola ohatry zay na tonga anany tena teo miaraba anao, fa ianao nge naresy an'izao tontolo zao no tonga androany io heverinao fa firy ny loza saika azo anao. Sikrety ry avany mivoaka tsika, de vory firy ny te andavo atsika ry avany ny amin'ny lalantsika iny. Ianao zao tsy manala fa tany amin'ny tontolo tsy hita maso any misy ady any momba anao io. Na io tômôbilinao io tiany devoly atao tratran'ny accident io lozam-pifamoivoizana io fa misy ady any. Ifandroritany ianao, halleloia. Ny devoly te hanisy ratsy, Andriamanitra te hanisy soa, halleloia. Devoly te hamonina, Andriamanitra te hamelona. Iza ny tompony teny farany? Jehovah Andriamanitra. Halleloia. Aram-bato, batery fiarovana, vato lampy alofana. Vato lampy zany tsy ao ambany vato lampy ianao. Vato lampy ampiandizanao izy le fomba fitenitsika zay. Tokavy ianao aty fa vato lampy ampiandizanao ampiandizany varatra. Io koa nisy varatra mahavaky vato lampy? Tsisy. Ary nga vitan'izay hampingako. Hampinga zany fiarovana. Zana-tsipika, Andriamanitra ny hampinga. Rehefa manana pinga ny olona, tena teneniko anao fa reto fedin-dreto ny tena zavatra tena fedinana laza tsy maintsy anana miaramila. Hampinga de sabatra. Hampinga de sabatra. Hampinga fiarovana, sabatra famelezana. Raha sabatra fotsiny anananao, tsy manana pinga ianao. Za ary mieritreritra anao ndray mbola pinga ny ananana toy izay sabatra. Afaka mba miaro ianao zana-tsipika rehetra manana pinga ianao. Ohatran'ireny force anti-émeute reny tena tonga ianao de manana an'iny ihany de torahan'ny fokon'olona ianao de efa manana an'iny hampingina ianao. Ka i Davida nandray an'Andriamanitra ho hampingany. Miala bany ny tora-bato fa Andriamanitra ny eo aloha. Halleloia. Tsy mety vo ianao fa maninona ka Andriamanitra ny teo alohanao. Halleloia. Ary tsy vitan'izay, amin'ny fotoana izy miaro tena Andriamanitra ny hampingany, fa amin'ny fotoana indray izy mila manafika, Andriamanitra ny tandroka. Halleloia. Ary tandroka famonjena sy fiarovana avoa. Amen. Ny toerana rehetra zay ilanao, ninninona zavatra lalovanao, ny toerana rehetra,
ny valina ny endrika famonjena rehetra zay ilainao ao amin'andriamanitra ao. Ary na inona olana eo anoloanao, andriamanitra manana vahaolana ny mifanaraka amin'ny fa zay ilanao an'andriamanitra de eo andriamanitra. Halleloia. Andiny fahatelo eto isika miantso an' Jehovah zay mendrika io de raina ka de vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Halleloia. Nididina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary ndriky ny faharatsiana mampatahotra ahy. Ny famatorana ny fiainatsitana nididina tamiko a, misakana ny fandriky ny fahafatesana. Fony azo paholina de niantso an' Jehovah, ny Andriamanitro ny tarainako. Halleloia. Niain'ny feoko tao an-tempolony izy, any fitarainako tonga teo anatrehany de vao tonga teo atsofony. Halleloia. Andriamanitra zany vao miantso fotsiny ianao de tonga izy amin'ny angady sy ny arona. Ianao raha manana fifandraisana amin'Andriamanitra, vao miantso ianao de tonga Andriamanitra miaraka amin'ny angady sy ny arona mifanaraka amin'ilay zavatra zay andrasanao. Ohatra, miala avany zany no fahavanao mitondra sabatra de tsy sabatra ohatra nentin'Andriamanitra fa ampinga. Misy ampinga be de tsy marotsy. Miala avany ohatra mpandatsa-baratra any Ambatondrazaka, io ndray Andriamanitra tonga de vatolampy be tonga de elofanao. Ny orana oram-batravatra be, ianao ambany vatolampy. Ny zana-tsipika rehetrarehetra, ianao anaty aram-bato. Halleloia. Ary fantatr'Andriamanitra ny toerana tokony hisy azy. Tsy anjarantsika mihitsy no mieritreritra ny zavatra hoe inona re Andriamanitra ny tena mba tena hoe vahaolana mety. Misy fotoana misy zavatra zay zao nitranga voatsela teo aminay de misy zavatra zany mba tianay angatahana tamin'Andriamanitra. De zao ry havana malala andeha hivavaka hozy ianao maraina, andeha hivavaka angataka an'ilay zavatra de tsy nivavaka. De tantaraiko ny vadiko, tsy nivavaka aho satria zao na andinika ho aza fa tsy hitako zay zavatra hoe nangatahako tamin'Andriamanitra vao tonga. Azonao? Ohatra zany, ohatra teneniko anao, ohatra zao zany ianao hiatrikady be rapitso, ohatra hiakatra fitsarana ianao, ohatra ny ahy zany. De androany alina ianao toy izany andeha hivavaka mba homban'Andriamanitra anahako amin'ilay fitsarana rapitso. Fa rehefa ataony kaonty rehefa andeha handoalika de mieritreritra hoe fa mila angatahako amin'Andriamanitra ve ary zany vao hamaly anahy Andriamanitra, vao homba anahy ny fitsarana Andriamanitra ohatra. Ny aloha tsy fitsarana, ny misy zavatra ray zay mba etaetanay. Tsy nitsangana reo ny deran'Andriamanitra fotsiny atao hoe tsy nangataka an'ilay izy koa satria izy ozy ny zavatra rehetra tonga teo amin'ny fiainako ohatry tsy naveran'Andriamanitra nangatahako zany. Hoe angataka hoe Andriamanitra ho arovy amin'ny loza, vao arovan'Andriamanitra ohatra ny tsy mino an'izany vao miala avany ny loza na tsy nangataka ny batery fiarovana foana sy efa nitsangana eo. Halleloia. Zany natao eo tsisy ao ambadika izy. Ny aram-bato efa teo foana fa zahako ny lasa niaraka ao anatiny ka za hoe de angataka amin'ny aram-bato hoe mba harovy amin'ny zana-tsipika. Tsia ry havana. De inona tokoa izy ianao le zavatra maraina andeha handoalika angataka an'ilay izy de lasa tena deran'Andriamanitra tena sisa napetrako tambotsy ny tontolo andro. Ny après-midi io le zavatra tonga. Halleloia. Le zavatra natenainy tonga ary za nandoaliko zany izy efa eny an-dalana. Ny fiarovana anao tsy mila angatahanao amin'Andriamanitra zany fa apetrao fotsiny Andriamanitra ho aram-batonao sy batery fiarovanao anao sy vatolampy. Ny vatolampy zany manao ny asany foana zany, fialofana foana zany. Halleloia. Ny ampinga zany iarovana amin'ny sabatra sy ny zana-tsipika foana zany. Tsy hoe miala avany ny zana-tsipika vao andeha ampinga ianao vao ianao vao hoe inona ny fiarovana amin'iny, ny ampinga fiarovana amin'izany. Halleloia. Tandroko zany natao anontona foana zany. Ary amin'ny fotoana mampiasa tandroka ianao, Andriamanitra ny tandroka ao. Andriamanitra ny tonga de bary aby manoto ny fahavalona. Za mampiry anao androany
ny tombotsoa ananantsika manana an'Andriamanitra tsy voiza. Ny tombotsoa ananantsika manana an'Andriamanitra tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny saitsika. Ny ataontsika fotsiny dia ny matoky an'Andriamanitra. Jerenao ry havana valiny rehefa manam-potoana dia jereo ny tantaran'i Davida fa raha mbola olana tsy nisy izay tsy nilalovan'izany Davida izany ry havako. Fa raha mbola vahaolana koa tsy nisy tsy tonga taminy jereo ny andraisana an'Andriamanitra. Aram-bato fiafenana, batery fiarovana, vatolampy fialofana. Halleloja. Mahay amin'ny fiarovana sy ny fialofana indray miaro, indray mampialoka. Halleloja. Indray fialofana. Halleloja. Apinga natao iarovana, tandroka natao anontony. Halleloja. Zany ny Andriamanitsika izany. Tsy misy tokony hampatahotra anao, tsy misy tokony hampangorora anao. Ny adinao ve efa an'Andriamanitra. Fa ianao maninona? Ndao hanana ny toe-pon'i Davida. Davida dia niavaka. Hoy Andriamanitra nahita olona tena araka ny foko aho. Fa jerinao angamba ny toetran'i Davida tena taratry ny endrikany, taratry ny toetran'Andriamanitra. Jereo daholo ny tantaran'i Davida na ny toe-pony, na ny fomba fandraisan'ny fanapa-kevitra, na ny lôzika rahany Davida dia fanaraka amin'ny an'Andriamanitra. Dia fanaraka amin'ny an'Andriamanitra. Hoe mahatsiaro ny olona nanisy soa azy zany dia aiza ny taranaky Saoly mbola misy ve? Halleloja. Misy olona te hanaraka azy dia aza mandeha anao fa tena reraka ianao andraso ihany afa mbola hiverina. Halleloja. Misy olona tsy nahatsiaro ny soa nataony. Halleloja. Dia tsaroana hoe tsy mety zany fa ndao ao aringako ianao. Sy tsaroanao ny soa nataoko taminao ry Nabala. Fa Andriamanitra tsy nanala Davida na indray mandeha teo amin'ny fiainany. Ary tsapan'i Davida zany. Ary nitantarainy. Fa mialohan'ny tantarany rehetra dia nomen'ny olona ny anonseny ny couleur hoe za ry havana. Jehovah ny aram-batoko dia batery fiarovana ho aho dia izy ny mpamonjy ahy. Dia Andriamanitra sady vatolampy fialofako. Sy ampingako ary tandroka famonjena. Fiarovana avo, fiarovana avo. Halleloja. Davida mipetraka tamin'ny toerana avo dia ny fahavalony nanakatra azy daholo fa tsy nahazo. Efa tianao zany hoe tsara andro zany atovy amin'ny toerana ambony ny toerana misy anao. Avy eny ambony ianao maninona? Mahita ianao ny fahavalonao. Fahavalonao mbola manao ezaka be vao tonga eny aminao. Za te teny aminao fa raha Andriamanitra miaraka aminao ny fahavalonao manao ezaka tsy mbola takatry ny sainy voatratra anao. Marina zany teniko anao zany. Andreo tenanareo hoe aza mba raha hoe hifaninana na hoe hifaninanana zany dia ndana olona tsy mivavaka tao an'izany. Fa raha mbola olona mivavaka, olona manana an'Andriamanitra, tena amin'ny tenanareo aza mifaninana amin'ireny. Aza manenjika an'ireny koa ary. Marina izy zany teniko anareo zany. Raha olona mbola mitoky amin'Andriamanitra zany dia avako malalako. Tena miteny anao hoe elao lavitra, alaivo namana no mety aminy. Halleloja. Marina zany teniko anao zany. Satria tsy azo atao ninino. Tsy azo atao ninino. Ary raha Andriamanitra no momba antsika, dia tena Andriamanitra izy any atohatra antsika. Mahavariana fa tsisy natohatra Davida. Nanomboka tany amin'ny liona ka nandalo ny bera, ka nandalo ny Goliata, ka nandalo ny tafika, nandalo ny mpanjaka. Niakatra foana ny angezan'ny fahavalon'i Davida. Fa mahavariana tsy niova mihitsy izy, mpandresy foana satria maninona? Ianao efa nahita haram-bato niova? Tsy miova re. Mandalo eo ny orana, mandalo eo ny tselatra, mandalo eo ny ainandro, fa haram-bato foana io. Vatolampy eo foana izy, mivaova kely izay fotsiny lokony, lasa misy ohatry ny lomotra ohatry ny gris-gris izy indraindray arakaraka ny toetrandro. Fa izy vatolampy foana. Halleloja. Andriamanitra ry havana. Mahery foana. Mpamonjy foana. Azo ataonao ambanin-javatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra.
ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ataovy milamina tsara fa tsisy ninona mahazo anao zany. Za mampahary anareo androany, inona le olana, inona le problème, ngeza noho ny aram-bato ve? Tena hoe tena zana-tsipika ny fahavalona hoe tena mahavita tena tsy mino an'izany ary avana. Ny zana-tsipika ny fahavalonao tsy mahitsy toraka zany, fa tsara afina ianao ambany anaty aram-bato, tsara afina ho ahy ianao. Ninona zavatra arotsaky ny fahavalo aminao, tsara fialofana ianao a, fa na mbola bomba sala amin'inona ny alefa aminao, batterie fiarovana vita amina vato be. Tena tsy azo zongozonina. Jehova ny anarany. Mbola tsy nisy sabatra nangoaka apinga, tsisy zany. Hoe misy apinga de hoe mitondra le misy grevy zany de mitondra le mpitandro filaminana mitondra le apinga iny de torahan'olona mivady de vaky iny. Tsisy zany. Efa nitesteny reny, maro reny. Ny Andriamanitsika tsy mila testena, izy ny apinga ambony apinga rehetra rehetra. Alleluia. Ary aza mba tontony tandroky ny Andriamanitray a, fa tsy tafatsangana. Ary zany daholo ny fahavalon'i Davida. Tsy hitako zay fahavalon'i Davida tafatsangana zany raha tsy hoe fahavalo nanantona azy niombona taminy. Tsy nahita aloha zahay hoe iza tamin'ny fahavalon'i Davida ny rehareny voaka teo aminy nataony tena nahatsiaro ny anarany Davida, tsy misy zany. Satria maninona io lehilahy io a tena manana fiarovana tsy takatry ny saina. Aram-bato, bateriko, vato lampiko, apingako, tandroko, iza tsy misy. Enona tsara ny fiasan'Andriamanitra tamin'ny Davida andininy fahafito, de niozongozona sy niororo ny tany, ary fanambany ny tendrombohitra niororo. Niozongozona reo satria naninona tezitra Jehova. Ny Andriamanitsika rery mahatonga ororo tany, mampiozongozona ny fanorenana. Tena Paoly sy Silasy ny Andriamanitra Davida, halleloia. Tao am-ponja niozongozona ny fanorenan'ny tranoko, vo daholo ny varavarana, teny Jehova. Iza ny Andriamanitra mahavita an'izany? Ny antsika ko inona no mankivy antsika? Ianao manoloana ny fahavalonao mitsiki fotsiny ianao. De misy olona hoe fahavalonao no loanao de mitsiki fotsiny ianao, fa ny anao rery ny Andriamanitra mahatonga ororo tany zany rehefa tezitra. Ny antsika rery ny Andriamanitra mahavita an'izany ry havana. Andriamanitra rehefa hetsika zany tsy takatry ny saina ho azy. Zany mahatonga ny fiainanao mbola ohatrin'io. Ororo tany firy nataon'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainana borodana. Ny problemanao no mirodana fa tsy Andriamanitra. Tonga ny problema, tonga ny fahavalo. Anaty aram-bato ianao e. Ary ianao sady anaty aram-bato, ny Andriamanitra rehefa miteny, miozongozona ny tany. Any ambanin'ny tendrombohitra any miozongozona. Nisy setroka ny savona teo am-bavorony ary afo avy eo am-bavany no nandevina, ka nisy vanafo nidedadeda teo aminy. Zany ny Andriamanitra mpiaro antsika. Andininy fahasivy, de naondry ny lanitra ka nidina izy ary azipity teo ambanin'ny tongony. Naondry ny lanitra de nidina izy. Ary mialohan'ny nidina vao miala avany ny tongony, to de aizina. Ny olona miady amin'ny mpivavaka tratra ny aizina de tsy mahita ny alehany. Tena teneniko anao fa raiso zany teny zany, fa tena amenanao ny fahefana androany amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny fahavalonao tratry ny aizina. Atsoy Jehova, aondry ny lanitra fa hidina izy de mireporepo tsy mahita ale. Tadidiko nisy anabavy zay teto nety nambavaka, fa io anabavy io a manana olana izy, manana olana eny anivo ny fitsarana. De misy olona ohatriny hoe sady manampy anazy any zany le olona, sady ohatra hoe mody manampy anazy, nefany a io olona ihany koa no mampiroro anazy. De angalany olona io vola tsy ahoana foana izy isan'andro. Ampitory zao neny meo an'izao de alamiko fa ratsy zany tena
fa tena tsy avy ny ainy zany olona zany, tsy avy ny ainy. Ary efa tonga ny fotoana ny resaka izay, ao izy tena misy olo loatra zao tena mahitahita be izy io ary tena milalao fanafody iaray, dao aro atsika hivavaka, atsika hivavaka. Tsika tsy tara miantso an'Andriamanitra, Andriamanitra ngeo le aram-bato tsy mihetsiky eo, halleloia, eo foana io. Anjarantsika no maninona no misisika eo, io aram-bato io io vatolampy io batery fiarovana io efa io hatrizay ka ho mandrak'izay, alpha omega io fa anjarantsika maninona no mitsoka makeo. Fa tena ndao ary hivavaka atsika indray ny sabatsy, ndao hivavaka tsika ho tena ory izy tamin'ny olona io ndao ary hivavaka tsika ho de tena hitsatsika amin'ny tany ny fahefany zany olona zany, satria olona manapatra fahefana aminy. Fa tena teneniko anao ry havana, tena nentina mbavaka io fa ny herinandro taoriny an'iny tsy namaly telefonina intsony ngarainy, inona ary zavatra mitangy tsy tonga intsony efa izy teo de miantso foana, ameo foloatra sao mba ratsany tena ratsy be io, tsy niantso intsony lo, tsy niantso intsony ange tamin'ny tsadika izy ohatra nisy problème telefona, voaroka tamin'ny asany tao amin'ny fitsarana to de tsy nanam-pahefany teo de lasa mampalahelo be mihitsy. Tsy afaka nanao n'inona azy tsoika, niala tamin'ny asa, voaroka tamin'ny nisy zavatra tsy nentina ataony tonga de niala. Nefa olona ambony zany, maninona ambany tongotr'Andriamanitra misy aizina. Ny olona mampiasa asany maizina, manao asany maizina aminao fa ny antsika ny andriamantsika ambany tongo misy to de aizina, de vohidina izy eo amin'ny toerana misy ny ady de tsy ianao tratry ny aizina fa ny fahavalo mirepirepo tsy mahita le. Ry havana tombontsoa nge ry havana manompo an'Andriamanitra io, zany tena miteny anao ary fahefana nge ry havana ny ananantsika manana an'Andriamanitra de nitaingina kerobimy izy ka nidina, eny nanidina faingana tamin'ny ela-drivotra izy, indraso ihany na de mitandrindra fa ho avy faingana izy de tonga faingana araka tamin'ny hamonjy anao zany Andriamanitra maika noho samy le pompier, ianao samy le pompier le dessin animé iny mizany vetivety samy ma de tonga vao misy manendy zavatra na de misy setroka ny trano de tonga samy le pompier. Fa Andriamanitra tena mihoatra lavitra noho izany, maika sy dodin'Andriamanitra vao antsoinao fotsiny. Tsika aloha tsy sioka an'Andriamanitra, ohatran'le fomba fireharehantsika hoe za nge sioka tokana fotsiny de tonga eo iny, ianao tsy misioka akory vao andeha hisioka anao de efa tonga Andriamanitra. Misy inona ry zanako, tena le olona tsy Andriamanitra tena kalma fotsiny, karakaraintsika io, halleloia, halleloia. Fatariko an'iteo tantara nisy fotoana Davida saika maty Davida satria efa voadidin'ny Saoly, efa niheriny fazy ny sioka an'izao, le sioka efa tsy mivoaka zany, Jehova, lasa amin'ny famonjen'i Jehova izy, naniraka Filistina nanafika ny tanànan'i Saoly. Nefa Saoly efa nika andeha hihinana ny Davida ohatr'izao, miara ny tanànan'i Saoly nirahan'Andriamanitra ny fahavalo ka efa andeha hisambotra ny Davida tonga ny plaza vao andao fa tsy fitafihan'ny olona ny tanàna, ndao hamonjy ny tanàna. Zany ry havana, rehefa miteny Jehova misongozina ny zavatra rehetra. Maro zany na elona, misy an'izay tokoa ny amin'ny samy le pompier. Nao isika mba hijery samy le pompier indray andro nanako ako tantatramina mihitsy ma samy le pompier iny taloha, fa mbola kely reo ankizy reo. Fa ny Andriamantsika tena pompier amboniny pompier, raha hamono afo, tsy afo miredareda, afona olana, tsofin'Andriamanitra amin'ny vao setroka kely sisa, setroka sisa ny hitanao, mamantana setroka hafa efa maty ianao io, tsy mbola namono afo zany ianao teo amin'ny fiainanao, fa ny vavorin'Andriamanitra ny namono io, fa setroka sisa io mampitaraina anao, setroka be, fa tsy hitanao ny afo teo alohany io fa Jehova efa nanao ny asa tokony nataony, satria maninona, satria ianao tiny,
satria anao miafinao aminy ndao hiafinao mba nelatr'Andriamanitra tsika. Souvenir anay mihitsiny zany sady mijery sable pompier mila lazainy ato alohan'ny hianatra. Ry havana za ty ampahirianao androany na rehetrarehetra ireo tsisy tokony hitanondrika amin'ny olana zany, tsisy tokony hitanondrika amin'ny ataky ny fahavalo zany. Fantatrao ny lalana zao a, ny lalantsika ty tsotra andao hisisika eo ambany aram-bato fa tsara aro ianao, tsara aro ianao, tsy misy maninona anao, tsy azo kitikitianao ianao, tsy tratry ianao. Manao an'izay aby paraherinà mihitsy ny zana-tsipikaly efa fa tsy ianao anaty aram-bato. Ary ao anaty aram-bato ao maninona ao izy ianao? Mipetraka ara-dalàna ianao, matoritory ianao. Alleloia. Efa hitanao ve raha zany hoe misy olana mandindondindona anao ianao matoritory, matoritory fotsiny ianao. Zay ndray andro nisy taratasy zay tonga ato aminay, misy vola be tokony aloha amin'ny fanjakana. Me fotsiny zay nahaverana ety ilay taratasy zay anaty aram-bato. Tsy toy izay vady fa maninona moa zay Jehovah ny andohany ity, fihinona moa ny ratsy nataonay, izy hita amin'izay zavatra tsy mitombona, vola tsy napetsika ny volomasonay. Hoe fanjakana frantsay ve de mampatahotra? Ny anay ny Andriamanitra hoe aram-bato ao anaty aram-bato tsy natoritory tena nanaovana sabatako zomany azo zay taratasy tamin'izay. Ohatrany tsy teo ny nilaminan'ilay izy, ny herinandro n'iny ny lamina tsy nandohan'ilay izy. Ianao aza mihetsy-bolo maso zany ndraitsika misy taratasy tonga ao amin'io boîte aux lettres tsika io de mamaky an'iny de mangofotra de iny de tsy mahavita nin'inona hoaniny hanina fa ny arena mila vitana hoy ny fomba fiteny. Hoaniny sakafo, dana matory tsara. Inona le olanao rapitso? Dana matory rehefa avy eo. Aza miasa saina amin'io izany ianao. Fa nga ianao raha hiasa saina amin'io de mahavita inona amin'io? Ny ataonao androany ndana misisika ambany anaty aram-bato, dana misisika anaty aram-bato fiarovana. Tsara nge raha van'io Andriamanitra toriana aminao isan'andro io. Mahavelona nge io, maharo nge io e. Halleloia. Hoaniny hanina, aza manena tena. Aza manena tena, misy olona teneniko an'izay eto. Tsy hoanina ilay sakafo fa za manao régime, hoany ihany aloha e. Halleloia. Hoany aloha de mbola misy. So ohatran'ilay anabaviko izay ianao tamin'izany mbola kely de asa izay nahitany an'ilay tsy te hatavony mbola kely tamin'izany de tsy misotro dité tsy asiana siramamy. Asa izay nampianatra azy tamin'izany zay mbola kely. Efa andeha hianatra torepsetsy izy miainga aloha indrindra andeha hianatra, lalovana eritreretra andeha hianatra fa mipetraka eo amin'ilay tohatra kely izay. Fa maninona? Fanina za tsy andeha hianatra ka satria asio siramamy. Halleloia. Tsy mahita Andriamanitra mampilamin-tsaina ohatran'io Andriamanitra io aloha tsika e. Ary matiantoka ianao raha hoe mba mivavaka ihany ianao a. De nefa ianao a moindre problème kely ary de iny ianao de mandokory. Fa maninona ny tsy hita mihitsy mivavaka? Tsy misy olana. Fa le olana ary inona ny lalan'ilay vavaka? Vavaka nge avana olana ahoana moa zany? Olana mihitsy nge ny lanantsika vavaka. Alleloia. Za mbola tsy hitanao teto ny farivotra teto zany aho. Firy taona ny rahantsika teto? Io a hitanao io. Fa nga heverinao tsy misy olana? Misy fotoana misy olana be mihitsy. Fa hory havana. Zany olona mivavaka. Ianao nge olona mivavaka. Ianao nge tsy adinon'Andriamanitra zany e. Ianao mety nanadino misisika anaty aram-bato. Ianao no nanadino fa ny aram-bato eo miandry ianao. Halleloia. Fa ianao mila maninona? Mila misisika. Za androany tena teteny aminao misisianao anaty aram-bato. Fa azonao ilofan'Andriamanitra. Tsy azo atao ninninona ianao. Ireo ny fiarovana. Fiarovana be dia be. Andriamanitra anankiray nefa aram-bato, batery, vatolampy, apinga, tandroka. Halleloia. Nefa Andriamanitra ray. Ho tahiny tompany antsika tsirairay avy. Za androany te hampahery anao hoe
mitsaka ianao antsika hitraka antsika tena hoe asisika tombony sy asisika tombony dravana ny fivavahana na tena teteny aminao fa maty antoka ianao mivavaka nefa anao a tsy mitsahatry ny manita izy ty tsy mitsahatry ny mifarirotra de eny ianao isan'andro de tsisy atao fa tsy mitanisa olana de mitanisa mba miaina ndao hiaina foy ty fiainany ty ndao hiainana ataovy zay tonga antsika anaty anam-bato de avy reo avy zay ho avy fa tsy mbola nisy aram-bato voalavaky ny tsipika zany teo amin'ny fiainana maherezy ianao io mihitsy ny teneko am'izany ianao io miatrika olana le olanao inge kely de tena mihitsy olanao hoe kely ianao a fa za manana volana angezabe ny anato de aram-bato mihitsy fa tsy misangisangy ary io rehefa miteny de mahatonga roro-tany halleloia jere zany tenin'ny davida hoe ary efa nanao ny maizina ho fiereny sy trano manodidina azy izy de rahona angalingaly rahona matevitevina halleloia ary teo famira piratana teo an-treny de nandalo ny rahona matevina avandra sy vainavo oriavana tsy tatan'ny fahavalonao zany ka tsisy fahavalonao mahajanona eo anolohan'izany avandra sy vainavo zany de nampikotroka tany an-danitra jehova ny avo indrindra ny lopeo avandra sy vainavo teny andriamanitra de avandra sy vainavo za tena miteny anao fa misy olona eto amin'ny tsoela isy fahavalo ny fona aminazy satria mani misy avandra sy vainavo latsaka ny amin'ny any am'izao fotoanzao amin'ny alalan'ny hitanao izy neka ambolo olana eo aminao fa ny olana ny amin'ny any betsaka lavitra ary am'izao fotoanzao vangin'andriamanitra zany olo zany de atsapa fa noho ny nataony taminao de miraraka amin'ny avandra sy ny vainavo de iantso anao io olo io voandrony any resaka tamin'izy moa nisy tato amin'ny groupe resaka moa zay nihinana nangalatra pibasy taloha de nasian'olona kalo le pibasy de izy tratran'le izy na raha de lasa ohatrany mihitsy ny olona mandeha mifonany am'le nanao an'le kalo le tompona pibasy fona re tompo fa de tena firy ny olona mandeha mifonany amin'ny dadarabe sy mpanompo sampy zany e mifonany amin'ny mpamosavy eo tanàna mifona re tompo fa de tena nanao tsy nety fa de matahotra mosavy za tena teteny aminao fa misy aminareo eto ny olona nanisy ratsinareo de ifonany aminareo satria tsy tatiny ny avandra sy ny vainafo io andriamanitra vato lamy fiarovanao io aram-bato fialofanao io raha mino an'izany no ataovy amainina fa tena ho tonga aminao zany angeravina tsy misangisangy amin'ny tenanao an'izany ary tsy mandainga amin'ny teny aminao fa za koa mba efa narovan'andriamanitra tamin'izay rehetra olana firy ny olana teo amin'ny fiainako e fa rehefa nanantin'andriamanitra de noraisiko andriamanitra ho aram-batoko sy bately fiarovana azy sy vato lampy fialofako ary ampingako sy tandroko de tia hitanao fa mba nanana fahavalo fa nanan'andriamanitra mahery fa teneko anao nisy olona tam'izany misy an'le olona loza be tao anatin'ny fitondrana tam'izany fotoana le niampiororana amiko hoe polisy ray camion niakana ao an-trano tam'izany fotoana zany matantareko anao teto zany olona hitanao monsieur télé isan'andro zao olona tena mana pahefana ambony be mihitsy tao a Madagasikara tam'izany ka nisy havany nividy tomobile tamiko ka io tomobile io tam'izany malaza e hatram'izao nge zany mbola misy io tomobile io ohatra angalan'olona volany amin'ny banky de aveo amidiny de misy taratasy ilaina zay no engage na hoe main levée tam'izany ka io tomobile zay tsy nampatatra hoe gagé de mipasipasy tany de lasa tany aman'olona fa rehefa tonga ny fotoana de tonga tany aman'olona am'izay any Fianarantsoa tam'izany le tomobile de ataony mutation de tratra hoe mila ohatrao ka le izy le tomobile tsy tomobile halatra ale tomobile efa vita ny volan'le olona tamin'ny banky fa na adininy naka taratasy kely zay atao hoe main levée ny anaran'le radiation de gaz koa de le olona to de mikoropaka be hoe tomobile
ohatr'izao na atson'le olona ndray alina aho fa tena narary ny kiboko tamin'izany fa teneniko anao allo irado io izy indrindra toko fa izy moa ho fantatra ao aka ho fantatra ao tsara mihitsy fa ahoana ny zanako ny varotanao to ianao zany ny tena de ho hitanao tsara ny azo anao fantatrao moa za miantso anao za no tena tonono ny anarany vao tonono ny anarany de vao miana nangovotra satria tena olona tena manana maizy azy isaky mijery vavao amin'ny tele mahita azy matetika inona moa zay za araky ny iran'injaka vity ka de ho hitanao alala ny anarako ianao de rapitso firy camion polisy tianao akanao eo tokotanina teny de la nangovotra zay sy vadiko nangovotra tsy hita tsony zay atao seky tena eo aka re tompoko fa de le lafina ny faladianao fa inona ny fanarahana fa tam'izany kosa attention efa nivavaka ohatr'izao nangovotra tokolo fa ny sary tonga de hitanao de ohatriny hoe Davida de Goliata hoe Andriamanitra tena misy mikitikitika ahako aiza ianao alleloia ndray alina tamin'izany teo de nanao alim-bavaka tonga de nanao alim-bavaka tsy natory aho nomboka nivavaka amin'ny 9 alina tamin'izany mbola tsisy vavaka fiembenana fa ely zany vavaka mbola kivikivy aloha isaky mivavaka de mahita an'le ranga de maheno ny feoany tsy mahalalanga mbola iny foana aloha niadiny ray voalohany vavaka ary zany mila antsika mivavaka maharitra niadiny ray voalohany mbola ny feo an'le ranga tsy mahalalanga ianao ino ny tiana ataonao fa manomboka any amin'ny adiny roa manomboka ohatry ny mekely le rehetra mahalalanga ianao mahalalanga ianao manomboka amin'ny feo an'i Jehova amin'izay ndre aza matahotra fa za mombanao halleloia anaty vavaka misitrika moramora anaty aram-bato nomboka mivoaka amin'izay tandroka tsy tandroka ny devoly fa le tandroka amin'ny andininy faharoa tapany farany ampingako sy tandroka famonjena ary fiarovana avoa fa tena teneniko anao ny faran'ny tantara fa zany olona zany ny fona tamiko tena nahitrin'Andriamanitra ny ampitso maraina fotsiny de niherita mifona nangovotra zany reny ny teny aiza ny misy anao fa za mila tonga aza de atao an'izany rery satria maniny za io efa avy mivavaka alim-bavaka sitrika ambany aram-bato ny fona taminay zany olona zany olo lehilahy lehibe zany manana am'izany fa tena ny fona tamin'ny zavatra izay nataony alim-bavaka ny nampitsimbatika an'izany tantara zany tokony camion firy hono zany feno polisy makana alaina baraky eo an-tanàna tamin'izany amin'ny zavatra zay tsy tokony anaovana zany satria zavatra izy nge zavatra ny tonga avany le taratasy sombena fotsiny de vita tsy lamina tsisy nino ka tsika tsy mpanao ratsy fa tsika kosa zanak'Andriamanitra za ke tena teneniko anareo fa misy fotoana angeravana tena miditra tsehatra amin'ny aditsika eo Andriamanitra ary efa Andriamanitra miditra tsehatra de mifona ny fahavalona satria Andriamanitra miteny amin'ny vainafo sy ny avandra halleloia de raha io teninao io misy fotoanao miteny fa tena tonga de mivoaka afo fiteninao io halleloia de milefitra ny fahavalona za mampairy anao androany tsy tokony ary disoky anao raha eo anoloana io Andriamanitra manan'Andriamanitra ngezabe Jehova io ny anarany nefa anao olona malahelo lava matahotra lava tena hoe mifarivotra kely lava tena le tsy misy ohatranao aza manao an'izany fa Jehova ny anarany io fa aram-bato io sady vato lampy io no rehetrarehetra zay ilaina eo amin'ny fiainanao amen de courage de mitraka am'izay de mitsikia am'izay anao rery ao an-tranao ianao natahotra an'le rapitso io mitsikia am'izay de tena za Andriamanitra hiditra anaty aram-bato ahiko halleloia andiny efatra ambin'ny folo de nandefa ny zanatsipikany izy ka nampelo ny fahavaloko ary nampandeha ela rabe ka nampifanaritak' azy firy ny fahavalony Davida nataon'Andriamanitra ny fanaritaka fiaravaka firy halleloia de ho isan'izany koa ny fahavalonao
de hita ny masondrano ka nyseho mifanambaniny tany no ny teny mafy nataonao Jehovah no fofofo ny fofonainy ny vavoronao ritra hatramin'ny rano e mbola lava io tantara io satroko anoy an'io amin'ny fotoanantsika lasa ary andiny fa any andiny fa ohatra hoe andiny fa telopolo andiny fa valambiroapolo e fa ianao mampirehatra ny jiroko Jehovah Andriamanitra no mampazava ny fahamaizinako hitanao ny olona lasa maizina fa ianao lasa mazava halleloia fa ianao no azahoako mitsarapaka ny miaramila ray toko ary Andriamanitra no azahoako mitsambikina mihoatra noho ny manga tadidiko eto le pastera namanay kongofo zay taloha de izy mahavita misaoty zavatra avo be ka amin'izy mbola nanao kongofo nisy fanahany Saoline de mahavita misaoty be amina ohatra hoe tamboho avo be de isaotiny Ramaitra ny surnom tamin'izany anareo eny faritra andrefana iny mampatandràny Ramaitra izy kelikely eo mpanao kongofo tena oe fa lasa pastera izy de mbola tsy nolana Ramaitra efa pastera zao izy fa tsy Ramaitra intsony fa ny kongofo mahavita misaoty ambony be fa ianao koa efa Jehovah amin'ny tananao de io azahoako mitsarapaka miaramila ray toko ary Andriamanitra no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda iny ry havana kabetsaka ny zavatra azotsika atao te vitatsika rehefa Andriamanitra momba antsika halleloia tsaroako izay mivady zay nisy fotoana nifindra trano de tanatafahamaikany fa machine à laver zay andeha ho bataina anaty tomobile zay mivady reriny teo tamin'izay ahoana ary ty fa tena teneko anao mampina lasa nandeha niditra tany an-trano maka mitady gant le misy gant le gant be fampiasanareo vehivavy reny asiny an'iny tanana hiaribata amin'ny kolisy za revana tena teneko Jesosy ameo anjely ahako verina avy amin'ny mampinona tena tafapetraka ry havana nahita an'le machine à laver efa vitako mipetraka tsara anaty tomobile nefa za zao tsy hoe bokon'ozatra be fa za zao machine à laver ohatrany tsy mibataina koa le izy ohatrany nakisako kely zay de tafakatra de mipetraka ta anjely halleloia zavatra vitanao amin'ny anao vatana sonofinao io tsisy dikany fa rehefa Andriamanitra no momba anao de menerinao hitsarapaka amely miaramila ray toko ianao rery mahafaty zato mahafaty arivo ny folo aminareo izy afaty arivo ny zato aminareo afaty ray alina halleloia de olona momban'Andriamanitra no momba zany mahavita an'izany raha ny amin'Andriamanitra ozy izy de marina ny lalany ny teny Jehovah de voazato toetra amin'ny memy Jehovah ny ampingan'izay rehetra mialoka aminy fa iza n'Andriamanitra fa tsy Jehovah ary iza vatolampy efa tsy Andriamanitsika zany Andriamanitra zany mampisikina hery sy manamarina ny alehako zay teneninao rapitso rehefa hiatrika ny olana eo rapitso zao teneny iza ny Andriamanitra fa tsy Jehovah ary iza mivatolampy efa tsy ny Andriamanitsika ny tsika rery mivatolampy ny Andriamanitra ry havana halleloia andiny fa 7:30 dingadinganiko ianao mampisikina hery de ripaka ny ambaniko ho ambaniko zay mitsangana amely zay mitsangana amely anao tonga de ataon'Andriamanitra eo ambaninao fotsiny halleloia mahafinaritra ho Andriamanitra ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra andiny fa 9:70 mahalanako azy velona Jehovah isaorana neny vatolampiko asandratra ny Andriamanitra ny famonjena de Andriamanitra zay manao ny famalina ho ka mampanaiky ny firenena amonjy amin'ny fahavaloko izy eny manandratra ao amboniny zay mitsangana nohitra ianao ary mamonjy amin'ny olon-doza zany nidirako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehovah sy ankalazako ny ananao manao andiny fa 50 mba mareo amin'ny baibolinao marina antsika azy andiny fa 50 mareo amin'ny baibolinao manao famonjeny dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy ary amindra fo amin'ny vohosiny de amin'ny Davida sy ny taranany mandrak'izay hitanao ny omanin'Andriamanitra anao tsy famonjena kely fa famonjena ndehibe misy ny vokatra rehefa manao vokatra kely sy mivoka dehibe rehefa voka dehibe zay tonga daholo ny avy any an-tanàna vitsika no voka dehibe zany tena voka dehibe tonga daholo ny zanak'amperezana sy ny sisa
andriamanitra koa rehefa hamonjy anao fahamonjen-dehibe miangonao ataonao famonjena anao. Halleloia. Satria zany ny andriamanitra toriana aminao isan'andro isan'andro eto mahereza tain'andriamanitra de mitrakaza kivikivy zany mitsiki ndala matory tsara fa vato lampy aram-bato apinga ny andriamanitra izay alofanao io. Fantatra fa misy olona leto mandalo olana angezabe fa jereo ny andriamanitra, tsy le olana ntsony jerenao eto fa andriamanitra. Mijerena andriamanitra de voavonjy anao. Ndao alika mba nelatra andriamanitra sika amin'ny alalan'ity hira ity zay hira tolotra ianao ty de hira tena nampahery anay mivady tao anaty ady taona maromaro lasa tao anaty ady fa ity hira ity no nampitraka anay ary tena hoe tena niraina tanatin'ny ranomaso fa mivadika ranomasom-pifaliana tanaty ady. Atolotra anao mpitiavana ity hira ity ho voninahitra andriamanitra meno finaritra de vavakantsika ao aorian'izy ity tahitsika rehetrarehetra. Jehova no aram-patoko sy batery fiarovana ary mpamonjy ahy andriamanitro vatolampy ianavako apingako famonjena sy fiarovana samy mangataka ho alofan'andriamanitra anatin'izany izany. Teneny hoe mba mialoko aminao andriamanitra. Halleloia. Halleluia. Iny ianao mandeha iny io ianao fa miarika. arambato zay afenako eo aminao ny toerako Io ianao ambony aram-bato anonjama finyalondrano ianao ny alofako isan'andro. ianao mialo fako isan'andro arambato zay afenako eo aminao ny toerako. Amen. Na Jesosy alofo zay tompo a. Alufiao fa miaroka minawa aluviao ambali sanina. Halleluia. Miano caminhar,
eo aminao no hitoerany zanak'olombelona tombo azo antoka ny mialoka aminao fialovako ianao. Marahantsika vavaka zany iry zany zany toroteny zany dia vavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Vavaka ho antsika rehetrarehetra manana finoana matokian'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra ny miaro anao amin'ny olana izay lalovanao io. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy io misaotra anao zay satria ny fahasoavanao Jesosy dia voatory teto indray ny teninao dia tahio Jesosy zany teny zany mba tsy hisy andrombaka eny am-pandehanana ka lasa tsy ho voatory amin'reto mpanomponao ireto. Mangataka Jesosy amin'ny teny androany ity hoe ampaherezo ny tsirairay avy, ampaherezo fa tena mila anao, ampaherezo fa tena miandrandra anao Jesosy aza velanao irery fa tafio ny herinao. Tsy misy intsony Jesosy na dia ray aza hoe oloneto ka mora matahotra sy mora resy anady zany. Ny fanahiny sorotso ety anatin'ny tsirairay avy fa zay manana anao aram-bato sy vatolampy ampinga sy tandroka fiarovana anay Andriamanitra. Ianao anie hiady ho an'ny tsirairay avy. Ianao Andriamanitra tena hiady eo amin'ny toeranay tsirairay avy fa ianao efa niteny fa anao niady fa tsy anay Andriamanitra. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitra misy olona eto mbola mora ketraka. Misy olona tena mbola mora ketraka Jesosy mangataka aminao hoe ampianaro miady izy ireo, ampianaro matoky anao, ampianaro misisika ao anaty aram-bato, ampianaro mialoko ambany vatolampy. Fa tsara aro izay ao anilanao, tsara aro izay fa Andriamanitra lehibe sady mahery anao Andriamanitra. Hiafina ambany elatrao zay fa eo mahatsara anay. Ilay Andriamanitra tsy to, ilay Andriamanitra avo indrindra. Hijery ny loza fotsiny zay fa tsy misy ahatra an'ilay reny. Ary ho lany aiky ny fahavalonay fa hidiny anao hamonjy ny tsirairay avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Matoa fa manafiery ny tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra. Mankasitraka ny amin'ny teny, mankasitraka ny amin'ny fotoana
fa lehibe ianao voninahitra ho anao aliny de vosi-satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo kana de litera ray tam'izay nafafiteto androany fa samy amoa avy zato eny a amoa anatin'ny foniny tsirairay avy a amokatra eo amin'ny fiainanay a izany teny izany misaotra ray eo halleloia amen ivavatsika am'izao fotoana zao amin'ny firenena ampandrosotsika ny ampavitsika erika ivavaka ho an'ny firenena tay tompo arana ampavy erika fahitiny dahotsika rehetra mbola iara-zavatra sika ho an'ny firenena sy anarana fotoana jesosy mbola misaotra anao ndraiky am'ty ality misaotra noho ny fitiavanao ny tsirairay avy misaotra noho ny famindraponao jesosy satria zany mbola napahanay tafiony eto indray napahanay mihaino ny tofitenao napahanay mihaino ny afatrao indrindra zany afatra mandeho anay zany sady tena mampahery ny tsirairay avy jesosy malala satria maro mandalo ady fotoana zao de mankasitraka tompo malala mitondra an'izany teny zany satria teny avy aminao tokoa zany satria maro ny olona efa mandalo an'izany ady zany ka mila an'izany teny mamy sy avatra avy aminao zany jesosy de androany zay jesosy tena hoe tonga eto anatrehanao ary tena mifony eto anatrehanao amin'ny zavatra rety mety sy mety nataonay mety tsara tao sitraka ao de mamelany etikay fa androany zay jesosy de tena anaiky ny fitantananao tena hialoko ao ambany elatrao zay ary hitoetra ao amin'ny evangelim-piarovanao satria ao aminao rery ihany tsy misy maharombaka jesosy ao aminao rery ihany ahitana famonjena ahitana fanafana satria anao fiarovana mafy ho anay tsirairay avy amin'ny andro fahoriana de mankasitraka indrindra jesosy tamin'izany teny zany tena nakasika ny fonay tsirairay avy satria maro ny olona jesosy mandalo ady ary fantatra ao zany fa misy aminay tsirairay avy reto mety ao anatin'izany ady zany ka mila ny herinao mila fiarovanao tanteraka de androany jesosy any teny omenao toky de zay tsirairay avy koa de tena matoky fa ho tafavoaka ho mpandresy amin'ny ady zay lalovanay tsirairay avy zay jesosy malalo tandreto zay jesosy terizo fenoenao zay tafioeraka aminao zay fa raha ny herin'ny tenanay de mety tsy hampitana inona na zay tena tsy havita mihitsy zay jesosy fa raha ny herinao miasa aminay tsirairay avy de andresy zay jesosy malalo fa mamenoanay ianao alofy ao ambany elatrao zay avovy zay jesosy satria anao fatolampy apinga fiarovana ho anay sotraka jesosy tamin'izany teny mamy zany ka aoka jesosy mba tsy tsisy naisotra ty anatinay zany teny zany fa tena hitoetra ty anatin'ny fonay lalina ka amosa ato aveny ty anatinay anananay fanantenana indray sy hitokinay anao indray sy tena hoe andehananay hiaraka aminao zany teny zany mba tsy ho hierikery zay mba tsy ho kitikivy zay mba tsy alahelo zay mba tsy ho ketraka zay fa tena hoe ahazo hery hiatrika ny ady teo atrehanay de ankehitriny jesosy malalo mbola mitondra mavaka indray an'izany firenena izany zay androany jesosy mbola mitalao aminao indray zay zany firenena izany tsisy miampina aminao jesosy ny ady ao atrehan'ny firenena io maro ny ady atrehanao jesosy malalo fa irahanao jesosy no miasa zahanao no ampinga fiarovana ny vahoaka malagasy de ho vahoaka-pandresy ny vahoaka malagasy nina ady atrehana jesosy nao anatin'ny fahantrana jesosy mitsy fila jesosy de tena maro ny fianakaviana maro ny olona tsy ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny tsy fisina de milanao jesosy reny olo reny ka fandehananao jesosy malala ho fiarovana ho azy reny ho ampinga ho azy reny ary ady ho azy reny amin'ny fiainan'izy reny isanandro eo koa jesosy reo any ponja ny marary eo jesosy reo tena hoe sahirana eo koa jesosy reo mandalo ady maro samihafa maro ny ady atrehana jesosy amin'izao fiainana efa ratsy zao indrindra any Madagasikara de enao mihitsy jesosy mitantana ny adin'izy reny enao mihitsy jesosy ny ampandresy azy reny enao mihitsy ny ampahery azy reny de ho voaka-pandresy izy reny ary tsy homenatra eo anatrehan'ny fahavaliny fa enao ny tantana ny tsirairay avy de mino zay jesosy malala fa enao mbola hijery ny firenena io mino zay jesosy fa mbola ho avy eo ny tanana maherinao hitantana sy andravarava ny ezina rehetra amin'ny firenena io satria mbola maro ny ezinao mbola maro ny fahotana manjaka ao amin'ny firenena de ravaravao amin'ny sandrinao zany jesosy malala de zay jesosy de mbola mitalao aminao mangataka famindrapo avy aminao zany satria mila famindraponao firenenay de amin'ny anaranao jesosy mangatanay an'izany ka
izay tsirairay avy eto Jesosy raha andeha atoa dia apetraka feno am-pelantananao ny toromasonay mba tena hoe azo toromaso toy ny fiadanana izay toy ny fifaliana ka raha fito izay ka raha hiatrika ny tontolo andronay dia tsy mba hatahotra izay tsy hangozozo satria efa nomenao hery efa nomenao toko izay fa ianao no fiarovanao anay ianao no ampinga anay ianao no miado anay dia faly fonay Jesosy na ianao n'izany teny izany ka raha keto fonay izany tsy hala ato anatin'ny fonay tsirairay avy izay nitety matoky aho Jesosy fa izay olona nihainao izany teny izany dia hotondrahanao ny herinao ary omenao fifaliana ka hivoaka fandresy amin'ny ady sy hatreny dia amin'ny anaranao Jesosy mangatanay amin'izany vavaka izany voninahitra ho anao rery ihany alleluia amen. Alleluia. Sotra betsaka andranavavintsika irikatsika tao anatin'izany vavaka mahafinaritra be zany a, vavaka matsiro ary vavaka mamy. Dia tapitra koa fandarantsika raha mbola tsika eny amin'ny raolandry izy dia eo neto indray tsika rapitso a, ary raha tonga moa eny amin'ny raolandry izy dia eny an-danitra eny ny fotoanatsika dia rapitso a misy ny fandarana misy andrata izay ataony mampionona amin'ny fitorana dia amin'ny folo alina tsika meo neto indray anatin'ny fandarana efa anatin'ny commencement moa tsika amin'izany. Rapitso misy sisa fandarana dia amin'ny latsinainy indray dia tahiny tompontsika rehetra misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany a dia rapitsika meo ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao www.andramokaizao.com ahafahanao meno ny onjam-peo Aki Radio isaky ny mandeha isan'andro isan'andro tsy tapaka mihitsy izy io ary misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina misy toriteny amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa ka rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao na mbola tsy naino hatramin'ny voalohany ianao no izy mbola te hampitombo finoana dia rapitso amin'ny folontsika mioneto ao anatin'ny Aki Radio mahainao zao fandarana zao anao. Zay fotoanantsika samy hita iny tompo amin'ny fahavatra ambin'ny folo ny volana novambra aza dino iontsika ao Paris ao akaiky manodidididina Paris ao dia anao fihaonana mahafinaritsika amin'io amboarina programanao. Samy hita iny tompo dia maherezatra any soratsika rehetra naharitra ny hatramin'ny farany sy ny mpanay anjara rehetra tiantsika Jesosy mahereza manana Andriamanitra ngezabe anao halleluia amen. Mahereza daholo.